Ampifelina trano riavana malala no zontsika miara-miona toy izao iara ian'ny ten'Andriamanitra indray ary indrindra ndraisantsika niafatra tsara mentompo antsika amin'ity ity. Ao aminareo izy olona voanjo malala amin'Andriamanitra ray sy voatahiran Jesosy Kristy ampitoana ao anareo ny famindram-po sy ny fiadanana ary ny fitiavana. Amen. Zoma 17 Martsa 2020 manjinantsika ny lohahevitra hoe mitarika ho amin'ny fandinihan-tenan'ny Tompo. Andeha riavana idera sakalaza an'Andriamanitra isika. Sambatry ny olona izay voavela ny elo sy voasarona amin'ny fahotany. Sambatry ny olona izay tsy isainy Jehovah elo ary tsy misy fitaka amin'ny fanahiny. Raha nangina aho dia ny alany ny taolako rehetra noho ny fitarainako mandrakariva. Fa efa mavesatra tamiko andromanalina ny tananao. Niova amin'ny fatanjahako toy ny azony famainana amin'ny lohataona. Ny fahotako nambarako taminao ary ny eloko tsy manafeniko. Hoy izaho, iaiky mifahatsoka amin'ny Jehovah aho, ary ianao dia namela ny eloko ny fahotako. Izany no aoka ivavahany tsara fanahy rehetra aminao amin'izay andro hahitananao. Eny tokoa, na dia tondraka aza ny ranobe, tsy hahatratra azy izany. Ianao ny fiereko, miaro ahy tsy ho azo ny fahoriana ianao. Fiobim-pamonjena ny aodidinao ahy. Amen. Andeha hivavaka isika. Ry Jehovah Tompo Andriamanitra io, misaotra anao fa noho ny fitiavanao sy ny famindram-ponao natozao anay, afaka mandeha niafatra ny teninao, mivavaka aminao. Koa mideranao zahay, mankalaza mevonahitra ianarinao masina. Tompo, mamindrafo aminay ary mamelany elikay, manona ny fahatsonay, sasao ny otanay. Dia asa aminay fananao masina, amin'ny fandrenesana ny teninao ho fiainanay. Anaran'i Jesosy Kristy anaovanay izany mivavaka izany. Amen. Ny mofinainao antsika amin'ity unité riavana malala toy hitanao ny boky ny asan'ny apôstôly. Asan'ny apôstôly toko 2 ny 9:20 ka hatramin'ny 9:30. Mivaky toy izao aminaran'i Jesosy. Ry ralahy, aoka mba ilaza aminareo marimarina ny amin'ny Davida patriarika
fa efa maty izy ka nalevina koa ary mifasany eto amintsika mandraka androany. Ary satria mpaminany izy ka nalala fa Andriamanitra efa nanao fiamianana taminy, fa izay ateraky ny kibo no hipetraka eo ambony seza fiandrianany. Koa raha nahita raha teo izy dia nilaza ny fitsanganan'i Kristy, fa tsy nafoy ho any amin'ny fiainantsika izy ary nofiny tsy tratry ny loha. Izany Jesosy zany dia efa natsangan'Andriamanitra ary vavolombelony zany izay rehetra. Ary efa nasandratry ny tanana ankavan'Andriamanitra izy ary nandray tamin'iray ny fanahy masina izay nikasainy, dia efa nampilatsaka izao hitanareo sy renareo izao izy. Fa tsy Davida no niakatra tany an-danitra, fa ho izy Jehovah laza tamin'ny tompoko hoe: mipetraha eo an-tanako ankavanana, ambara-panaoko ny fahavalonao ho fitoeran-tombotrao. Koa aoka ho fantatry ny taranak'Israely rehetra marimarina fa iny Jesosy nomboanareo tamin'ny hazo fijaliana iny dia efa nataon'Andriamanitra ho tompo sy Kristy. Ary nandre izany ny olona dia voatsindona tamponika nanao tamin'ny Petera sy apôstôly namany hoe: ry rahalahy, inona no ataonay? Ary Petera tamin'ny: mibeba. Aroka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianareo rehetra mba azo famelahana ny elokareo, ary ianareo handray ny fanomezana dia fanahy masina. Fa ny teny fikasana dia ho anareo sy ny zanakareo, ary ho an'izay rehetra lavitra na izy na izy atsony Jehovah Andriamantsika anatona azy. Amen. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry havana malala, ho aminao hatrany ny fiadanan'ilay Jesosy Kristy mpamonjy antsika nofinaina vakina tamintsika ka entsika teo. Ny asan'ny apôstôly toko 2:7-7:30 tantara mirakitra ny toriteny nataon'i Petera rehefa nilatsahan'ny fanahy masina ireo apôstôly. Ny olona mandeha filazantsara dia izao: mibebaka. Ary Petera tamin'ny: mibeba, fa azo famelana ny elokareo. Ny 9:30 zany. Izany ravana nambarany rehefa avy nilaza ny amazahany taranak'i Davida an' Jesosy sy mahamesy azy ary fitsanganany tamin'ny matsiny nanomboana azy tamin'ny hazo fijaliana. Rehefa voatsindona tampony ny olona dia nanontany ny tokony ataony. Valy teny Petera dia hoe: mibeba. Ny fibebahana ihany no antokazoana famelan-keloka avy amin'Andriamanitra. Fanekena iova sy hanova fomba fisainana manaiky izotra ho amin'ny finoana Jesosy Kristy. Manekery havana hiala amin'ny faharatsiana ka aoka nova fomba fisainana ary tsy verina amin'izany intsony. Ny olona mandeha filazantsara dia izao koa: mandova ny teny fikasana. Mandova ny teny fikasana. Fa ny teny fikasana dia ho anareo sy ny zanakareo ary an'izay rehetra lavitra. Ny 9:30. Rehefa voavela heloka ny olona manana fiadanana vita fihavana amin'Andriamanitra dia mandray fanahy masina. Ny fanahy masina no manavao sy manamasina azy indray. Ka ny zanaky ny olona manana ny fanahy masina dia mandova ny teny fikasana nataon'Andriamanitra taminy. Arak'izany, ny vokatry ny fibebahana ataon'ny olona iray dia misy fiantraikany tsara amin'ny taranany, dia ny fandovana ny teny fikasana. Mandova ny vokatra ny fibebahana nataon'ny ray aman-dreny ny zanany. Ka ny fitahiana sy ny fahasoavana terak'izany dia miampita amin'ny taranaka avokoa. Koa mibeba, raisy ho fanahy masina, ho soa ho an'ny taranaka ao. Saina izany ry havana, dia n'Andriamanitra hery ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Tompo, misaotra ny mofinaina nomenao izay milaza ny olona mandreny filazantsara dia izaho mibebaka ary manana fanantenana mandova ny teny fikasana. Jesosy vangiony isam-baravarana mba hitoeranao ka monjenao ny tsiraray no ny asan'ny fananao masina, andraisanao tony sy mpamonjy, anapaka ny tokantranony, anapaka ny fiainany. Mivavaka izahay mba hanasitrahana ny marary rehetra mila ny vavakay. Amparezinao ireo mpitsabo, Jesosy, ataonjao ireo azo-porina, toandreo mareo sikolona ireo sahirina. Vonjeo sarovy izay amin'ny toe-javatra misy eo amin'ny fiarahamonina misy anay. Mitahihany amin'ny fiazakazanay, fampizara ho anay ny fahasoavanao. Tompo, teo sarovy ny firenenay. Anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay no hivavahanay, miaraka amin'ilay vavaka nampianarana anay koa manao hoe: ranay ao izay ny an-danitra, ao masinina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao ety an-tany ho tahaky ny min-danitra. Mihona an'io izy anona sahaza ao anay, ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafany amin'ny ratsy, fanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raha sy ny finoana ry havana nitsodrana tondrana ao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy.
hitana ny Jehova ka hiaranao, amamehapitra ny tavany aminao ny Jehova ka miditra fo aminao, nanitra ny tavany aminao ny Jehova ka mehnao ny fiadanana. Amen. Teo an'Andriamanitra irery ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.